Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray mampikakaiky ny mponina eny Antanandrano sy ny manodidina ny feon'ireo milina mpamokatra herinaratra ny orinasa Jirama tsy andrenesana ninina tokoa mantsy eny amin'izany tanàna izany satria dia mahatratratra any amin'ny 700 megawatt ihany ny herinaratra avoakan'ireo milina ireo. Tsy nitazapotsiny manoloana izany ny tompona andraikitra fa nilaza ny karibaolana amin'ny amindrana ireto milina ireto amin'ny toerakafa indray. Afindra amin'ny toerana ivelana Antananarivo ireo milina mpamokatra herinaratra eny Antanandrano izay mampitarana mponina ny tabatabaterana. Eny Ambohidratrimo na amin'ny toerana manakaiky an'Andekaleka no toerana mety amindrana izany raha ny nambaran'ny ministry ny Angovo. Nanome feim-potoana iray volana ahafahana manafoana ny tabataba izay ateraka ireo milina mpamokatra herinaratra ny Jirama eny Antanandrano ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina Hery tao anatin'ny kabary teny amin'ny lapany avoloa ny 9 janoary teo. Ho tratry io feim-potoana iray volana io ahafahana mamindra milina hoy ny ministry ny Angovo. Ny fandaniana dia ho hitanay mandritra an'izay fivoriana ataonay amin'ny alatsinainy zay satria resaka teknika be moa izy io fa ny ministère moa manana ny programme d'investissement public efa misy vola natokana ho an'ny fandaniana ohatran'ireny eo ka ny tsy maintsy irana ministère ny finance et budget ny fampiakarana ny taux de régulation de dépenses publiques ahafahanay miatrika an'izay fandaniana zay. Mamokatra herinaratra hatrany amin'ny 700 megawatt amatina ny renivohitra sy ny manodidina ny fitoeram-pamokarana herinaratra eny Antanandrano. Mihitsy ny fotoana tokony hanaovana azy zao satria mitombo zany ny rihan-drano mamatsy an'ireny centrale hydroélectrique reny Andekaleka, Mandraka, Sahanivohitra mandeha ny 100% ny capacité amin'izao tsika miteny zao no tokony amin'ndrano an'ilay satria kely zany kely kokoa ny puissance angatahantsika ilaitsika avy amin'le groupe électrogène zany le centrale thermique. Tsy atahorana kosa ve ny terahan'ny anamafy ny fahatambahan-jiro lava ny famindrana milina miisa 50 contenera eny Antanandrano. Fitarainana maro no voarain'ny Jirama manoloana ny tabataba ateraka ireo milina mpamokatra herinaratra etsy Antanandrano ary zao manapa-kevitra ny amindra izany amin'ny toerana hafa zao. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tsy misy ve ny fanadihadiana ny tanterahina mialohan'ny ahafahana misoroka ny famindrana toy izao izay mila entomanana maro vao tanteraka.